Eny ary tonga soa amin'ny vidéo fahaefatra anaranao ny fomba fanaovana ny investissement ao anatin'ilay sincère système zany tsika izao. Ao ny atao ny ataonao manaraka dia mandeha ianao tanatin'ny rehefa tonga ao anatin'ny esoalinao ilay vola ka vita takalo dia ny ataonao manaraka dia sokafanao ilay sincère système dia mandeha ianao tandrify anatin'ilay hoe finance. Dia mila ampidirinao ao anatin'ilay sincère système zany ilay vola. Satria mila ampidirinao ao anatin'ilay système zany ilay vola aloha tonga ao anatin'ny back office zany. Dia araka ny teneniko teo tao anatin'ilay vidéo teo aloha dia minimum ny investissement $105 hozy dia mila mampiditra ianao zany ny tena tsara atao mihoatra ny 105 zany. Ohatra hoe ataontsika hoe 100 tsy haiko na 106 na 107 na ohatran'izany fa 105 zany minimum. Ny antony misy an'ilay frais d'investissement 5% rehefa manao investissement ianao. Dia soratanao tandrify an'ilay finance tsika izao dia tandrify eto amin'ilay hoe replenish ety dia soratanao ilay hoe 105. Raha ohatra hoe manana $500 ianao dia soratanao eo $500. Dia ny tombony amin'ilay fampiasana an'ilay esoale dia ilay fihenana ilay free. Satria raha mampiasa ataontsika hoe compte blockchain sy ny Coinbase, Coinpayment sy ny namany iny tsika dia ngeda be ilay free. Fa ato zany dia kely be ilay free izay mahatsara ny esoale ny sincère système satria efan'ny zareo système de paiement io dia kely zany ilay free alainy aminao. Dia miankina anao zany fa ohatra hoe ataontsika hoe ato ilay hoe $105 na $500 na $1000 mety daholo izay ataonao eo arakaraka ny fahefa mividy anao. Dia misafidy ianao ilay hoe esoale zany hoe wale USDT dia klikenao amin'izay ilay hoe add fund. Tarika anao izay mankaty amin'ny esoale ohatr'izao to dia miviry automatique makany amin'ny page-ny esoale ohatr'izao ilay izy. Dia mila manana ilay $105 ao anatin'ny compte ianao zany dia klikenao fotsiny ilay hoe pay dia tonga avy hatrany zay ao anatin'ny back office-nao dia misoratra eto tandrify amin'ilay hoe S na ilay hoe dollar eto tandrify amin'ny compte-nao ety tonga ato anatin'ny back office ilay izy. Dina ny atao manaraka amin'izay zay tsika vao tena hanaraka ilay vidéo fanaovana ny investissement. Ny fanaovana anazy miditra anao ao anatin'ilay onglet investissement satria efa tonga eo ilay vola dia misafidy ianao tia ny business idirantsika zany zao ao anatin'ilay sincère système. Misy ny efa mampiasa vola atao anatin'ilay hoe medical cannabis ity fa zareo zany manana business maromaro ao anatin'ilay izy izay mahatonga ilay anarany hoe sincère système group satria misy business na ataontsika hoe firme isan-karazany ao anatiny ao. Dia atsika ao anatin'ilay antsoina hoe forex market satria resaka trade ny antsika dia resaka forex zany zay. Dia misafidy ianao satria mbola latsaka ny $500 ny dépôt ataontsika dia manao sélection an'ilay hoe $100 ety ianao. Dia sélectionnenao ilay izy dia tonga eto ianao. Dia ny atao manaraka soratanao ilay izy hoe $105 na ihany koa hoe manakisakisaka an'ilay bouton OTT ianao. Dia raha tonga eto tsika dia misy an'ilay free dia klikena fotsiny ilay hoe make an investissement. Tonga eto ianao dia mila manana an'ilay compte ohatr'izao ianao zany dia misy an'ilay 5% hitantsika eto ity. Tokony manana ianao zany hoe raha ohatra ka $100 zany ny ataonao eo dia lasa $105 no payenao ato.
Zay le hoe minimum tiako tenenina. Ohatra verisika indray mandeha ilay izy ohatra hanao investissement ilay $100 zany tsika satria mila manana 105 $ hoe anatin'ny back office fa $100 minimum an'ilay dépôt ataonao. Dia cliquena avy hatrany satria mikose an'ity tsika, cliquena avy hatrany hoe make investissement dia mikosenao ilay hoe balance USD dia miteny izy hoe mila manana $105 ianao zany. Tatsika amin'izay ilay hoe mila manana $105 dia go to réfléchissement cliquenao fotsiny iny dia mandeha ny paiement afaka 6 à 10 secondes eo dia vita ilay paiement dia miala tao ilay vola aty ao anatin'ilay back office-nao fa lasa any amin'ny toerana broker fanaovana ny investissement zany ilay izy. Zay no vidéo fahaefatra narahanao amin'ny fomba fanaovana ny investissement ao anatin'ilay système. Mandram-piona amin'ny vidéo manaraka indray mbola hisy ny mise à jour tonga dia réel mahakasika ilay vidéo ohatr'izao ataontsika amin'ny vidéo manaraka any ary ataoko mise à jour ty vidéo ty, zany hoe soloiko vidéo an'izay vidéo zay ity vidéo ty zany. Mandram-piona vetivety